gas ty tany Taragasy. Be fialonana nosoratany Axiel ovelominy Vantsoa Saloy Anjarliva miaraka amin'ny Arliva sy Tahina nantenaina. Tovorazana mamonjy nandray feo Anjarliva ny nanatotosa. Vehivavy mpamosavy sady mpamono olona ianao ry Ando. Tsy mpamosavy na mpamono olona izany ary Andriamatoa Talea. Ka ny kafeny menao andraviko no nafaty anazy. Ekeko. Saingy tsy izaho mihitsy na nisy poizina ny kafe tao amin'ny termosiko. Fa izandray, tena tsy napoziko hoe ianao no navita an'izao a. Ay mody malefaka sy malemy-paika ianao ty nefa saka manafika otsotro izao. Averiko ihany nefa fa tsy izaho mihitsy na napozina andravika. Tsy izaho velively ny havita an'izany. Zazana anaovanao ranomasy manetsikely-keto a. Talohany niny fa olo marina ianao fa ankehitriny kosa tsy matoky ianao velively. Eny e. Ataoko ahoana moa rehefa tsy matoky atsony ianao? Mba fantatrao moa fa 20 taona mahery ny Sandravik tato amin'ny orinasako. Mba fantatrao zany. Izy no mpiasa ao anaty kisako indrindra ary netiko toy ny reniko na dia famidemy anazy aza. Nefa kehitriny dia maty ny vononao. Vehivavy tsy vaniny ianao. Tsy Talea. Tsy izany namono azy ary minina aminao afa. Amarenina ianao ry Ando a. Tsy ilaiko manamary tena akory ianao na dia kely aza. Ary miala tsiny fa za mihitsy ny anao fitoriana mba hikatranao. Andray kosa. Te higadra noho ny eloko tsy nataoko akory ve a? Tena nataonao ary ninino anao tao fa za mody ataly eo e. Tsy mody ataly izany a, fa ny marina ny lazaiko e. Mpamosavy matianina sy tsara hofan'ny Losifera amin'ny fahalalako anao zao. Ary jokotsorika mahasambokary. Eny e. Tsy maninona izay filazanao a, fa ny marina tsy mba maty. Tany ambanivohitra iny nakako andraviko mba hiasa ato amiko. Toniavako izy na dia mavomavo sy tambavoatra aza ka tsy ataoko vita moramora ny namononao azy. Miangavy ianao amba ino Talea. Milela-paladia raha sitrakao e. Tsy mandaitra amiko tsony ny fahaizanao ny tsara vialatsia e. Ary zao dia zao a dia hiantso polisy akanao. Andray. Allô? Ny commissaire de police? Volana izay ny lasa ary ny vokan-droany ny didi-pitsarana. Voaheloka higadra 5 taona tranomaizina fanamon'olona. Heloka tsy nataoko akory nefa dia higadrako ety amponja sy andaniko ny vatanorako. Mpamon'olona, mpamosavy. Izany ny fitsarany fiarahamonina, indrindra ny havako sy ny mpiara-miasa amiko. Ary na dia ny tribonaly aza dia tsy nitsitsy namoaka sazy enjanao aho fa olomeloka. Mbola misy ve sao Andriamanitra izao e? Nahoana n'izao ny hafarako? Tianao fantatra angamba ny tena marina ka arao ny tantarako. Oui. Entrez. Zay ihany Talea. Anaty trano kafe ianao a? Ay ve, misaotra Ravika. Efa lasa anao dia angah Miltinina. Efa lasa izy fa anjarako indray ny miditra maraina amin'ity herinandro tiako. Nanafatra kafe taminy ianao dia niangavy ahy izy mba hanatitra azy aty rehefa vita. Zany tokoa. Fa apetrao etsy amin'ny latabatra kely etsy ange. Ay, eto ve? Ie, io indrindra fa mbola mamay be izy zany a. Ie, tena mbola vao mafana mihitsy. Sady misy tiako anontaniananao. Momba n'inona izay tompoko? Somba malala olona afaka hiasa ao amin'ny service logistique ianao?
Zany hoe anampy amin'ny madame Jefisy Kevin hitatana ny fitaovana sy nentan'ny orinasa. Anampy an'i madame Jefisy Kevin ve? Tsy mba mahita amin'izany aho ka. Mila ampiana nefa ry zareo fa mihisatra be ny fitantanana ny entana mivoaka sy miditra ato amintsika. Mampalahelo aho taleka nefa tsy mahalala olona. Sady tsy tia piditra olona ihany koa ka. Tsy tamana daholo izay niara-niasa tamin'ny madame Jefisy Kevin fa amam-bolana dia mametra-pialana. Ka ahoana Rafika? Tsy mahafantatry olona afaka hiasa ato amintsika ve ianao e? Iza moa no mba fantatreo Andriamatotaleha. Fa tsy mety nga raha ohatra hoe manao filazana an-gazety. Zay mihitsy no asaiko ataon'ny sekretera ao fa misotra anaty kafe maraina e. Tsy misy fisaorana tompoko. Mahazo mandeha amin'izay ianao ary. Eny ary fa ilozako ianao e. Mila piasa vaovao indray izany taleko. Nefa tsy nateza akory izay niara-niasa tamin'ny madame Jefisy Kevin tao. Mitady loza sy midibingo izay olona hiasa ao. Mba marina moa. Izany birao an-taly ato izany e. Andraso hoe antaniko ry raha matoma mafalala tsara e. Manahoana tompoko? Manahoana mademoiselle sa madama moa? Mbola mademoiselle ka. Manahoana mademoiselle? Salama fa misaotra tompoko. Iza moa no birao an-taly any orinasa ato azafady? Mitady an-taly ianao? Ihany tompoko. Io varavarana farany andrefana io ny varavaran'ny Brown raha mitady azy ianao. Sady ao mihitsy izy zao. Eny ary tompoko fa dia misaotra indrindra. Ilozako ianao? Tsy misy fisaorana re anako. Hiditra hiasa ato angambika alakely iny raha ny fijeriko azy Vehivavy tsotra sy mahalala fomba ary manambika aloha izy. Kanefa ho tamana hiasa ato ve? Indrindra fa hiasa ho amin'ny Jefisy Kevin. Dia efa mahafantatra anao raha matoa kely andro. Za koa toraka izany tompoko. Nahita ny filazanareo an-gazety moa dia tsy nisalasalana akaty. Ary ny tao amin'ny mpandray olona nilaza tamiko mba hivantana aty aminao. Zany tokoa fa mila piasa maika dia maika izay izao. Ka azoko jerena ve ny atao tantaratasy momba anao? Ihany tompoko. Reto avy ny momba? Aiza hoe? Aty ary tompoko. Mazava reto fa ono Ihany tompoko. Voalaza ato fa efa niasa tamina orinasa hafa ianao ary manana tsaika efa 5 taona. Ihany tompoko. Mba azoko fatarina ve ny natonga anao niala tamin'izany orinasa anisanao izany azafady Raha tsorina dia tsy mandrarany zo ny mpiasa mihitsy ry zareo tompoko. Tsy mandrarany zo ny mpiasa ahoana moa? Tsy alohan'ny ara-dalàna ny karaha-mampiasa. Ary raha tsy alohan'ny tsipotipotika dia ovaovainy ny daty fandoavana azy. Mitamby karama amin'ny ora fanampina ny heure supplémentaire moa dia zara fa voaloha. Fanaovana tsinitsinina mpiasa kosa ny tsy fandoavana ny karamany ara-dalàna ka. Nga vitan'izany Fa ahoana koa? Tangosany amin'ny karamanay ny latsakemika hoe alohany any amin'ny knaps. Nefa dia tsy arotsany any akory. 10 taona ny niasako. Nefa tsy misy vola voarotsaka amin'ny anarako tany amin'ny knaps na dia ariary aza. Zany hoe nikepohan'ilay orinasa fotsiny zany ny vola nalainy tamin'ny karamanareo? Zany tokoa. Ny ouvrier na ny mpiasa madinika moa dia tsy manana fietohana na assurance amin'ny asany. Hany ka tsy mahazo ontra na sara-pitsaboana izay maratra perinasa na tratry ny accident de travail. Dia ahoana fotsiny? Omena tsasakarama dia izay. Sainga tsasakarama mivadika avansa. Tena fanararotana kosa zany ka. Nefa maty koa ianao fa tsy toy izany atao aminay Zainay fatratra ny zo ny mpiasa ary
afaka mitarainy izay tsy afa-po amin'izany. Mba mahafinaritra kosa ato raha izany ka. Inoako fa atao amin'ity orinasa ity ny tena anjara asako. Olona amin'ny fahaizana sy traikefa toanao ny tadiaviko. Arak'izany dia resika asa atao aminay avy hatrany ianao raha vonina. Vonina tompoko. Saingy mba azoko fantarina ve ny asa iandreketako? Fitantanana amin'ny fitaovana atao amin'ny orinasa dia ny entana mivoaka sy miditra ihany koa. Noho izany dia miasa amin'ny servisy lojistika ianao. Manamarina ny entana voatahiry sy ny entana voatonga ary ny komandin'ny client sy ny entana mivoaka. Ka vitanao zany? Vitako tsara izany Andry Matotale. Iny ary fa zao ihany ianao dia hanomboka hiasa sa rapitso maraina? Afaka miasa zao dia zao ka. Ay, mahafinaritra amin'ny fahazotoanao mademoiselle. Piasa toy izany indrindra no ilaiko. Ary asa manafa tsy irery ianao a. Telo mianadana ireo ny ara-miasa. Ary antenaiko fa ifanaratsana tsara. Kaneka ho izany tokoa. Anahoana re ny toetra ny mpiara-miasa amiko e? Tsy nizony mpiasa fotsiny mantsy no manahirana indraindray fa tia toetra ny mpiara-miasa ity mihitsy. Mba halako mainty ilay tsy niando indry Kevin ka. Hatrateo tsy mirevy azy io fa tsy indriry ary Jefia. Miseho ponctuel sy manara-dalàna ery fa mitetika ny Josefa angamba. Izy kosa aloha dia manaja ora fiasana sady mazoto mikandro aoka izany. Zay dia mizesty ery kala fa izy foana mahavita saingana noho itsika. Tianao sefaraka ny kozindry tokoa angamba iziko. Hita fizany mihitsiko. Ary tsy maintsy mihetsika itsika fa grave be raha ino nataondra talina sefitsika eo. Aza hitako tokoa fa be diplôma no tsika nge izy iny. Tadidy indray le kozindra talina tamin'izy nitondra ny andro voalohany teto. Tadidiko tsara ka. Mira nendrika be raha talina ny teny hoe izy no iando namanareo vaovao sady be diplôma ny ampitraikefe aza misalasala maka hevitra amindra misy manahirane. Inoko fa hampandroso ny asanareo ato izy e. Alako maizina. Mbola tsy nandray asa akory dia efa torahana voninkazo ohatry ny ninona ery. Tarataraniny koa ngam raha talina dia izay mahatonga azy manao ohatran'ireny Jefia. Zandriko vavy koa nge saika ikandra tato talohany anto fa tsy niraisindra talina. Fa hoana marina aloha ny zandry lanty izay vao ray asa atao amintsika indray e. Tsy ampy-baoritra no sady mbola tsy nikandra hono e. Olona efa zadra raha 3 taona farafakely no ilain'ny orinasa ozy raha talina. Ve. Dia zay zany nandraisana ny kala dedakiniko. Vao mahavita asa kely dia mipitipitika ohatry ny parasy ery manao asa vaovao indray. Izy kosa aloha sy pida be mihitsy e. Be ihany ny mpiasa hitako fa tena turbo kala kely iny a. Raha mahavita kandra telo izy zany a, ny antsika vao anankiray. Za kosa aloha tsy hamono tena na teo deraina taka ny andro Kevin. Ngamby izy efa mitetika ny osipandra-talina mihitsy. Sady mbola tsy manambady raha talina ka mety voajonony. Tsy tandre nga izy misolo akanjo maraitsy ariviny. Itsikitsika tsy mandia foana fa ao raha. Ary raha lasa sefitsika tokoa kiala ratsy iny dia ho vitatra amin'ny fedanantsika. Zay aloha e. Ranom-potaka azy izy manonja takan'inona, komaika fa ranomasina. Mila mihetsika tsika fa ho songona n'le mpivaro tena miady indry Kevin. Marina mihitsy zany. Batiny onga fiangolangolany rehefa miresaka amin'ny talina e. Hitako daholo reny sary mataony reny rehefa mampivory antsika raha talina e. Kely foana ny tsy hitenenany hoe kotio a talea. Tiako be enao talea. Mahita tao kondry tika. Tena voangolongolony tokoa aloha raha talina. Ary ho babony se anendry azo sefitsika ka ifehatsika. Dia ataonao poste 10 na boty faniraka mandava-taona ve tsika? Tena tsy misy kosa io a. Ka inona ary ny atao e? Sa rehefa lasa fitoeran-tongony sika vao ahalala etsika? Kalo mindry dia misorira fa efa nikarakaraiko ny amikala ihando e. Zany a. Nikarakarainy lahoana letsy. Vao lasany amin'ny ratalana izy zao. Ary ho hitandre tsara fa anjonitra toy ny donam-pahorininy rehefa tonga eo. Fa nataony lahinina izy ry Kevin.
amin'ny fiheveranao ary andro nanaovanao asa tahaka izao tsy tatitra vilana tsony reto fa asa nadala mihitsy. Azafady talefa asa nadalinona nataoko. Soratra nataonao ve dia tsy fantatrao hoe sa ny boboka ataoko ianao teo ampanratana azy? Andriamanitra, tezitra be tale fa misy inazy. Tsy mandeha amin'izay loany ny rapport d'inventaire nataonao satria diso daholo ny atotanisa nataonao. Tena tsy tiako izao sa diplôma sandoka ny diplomanao? Azoko topaza maso kely ve izany tatitra tsy mandeha amin'izay loany izany tompoko? Io amin'ny ordinateur io ay rato tsara ny voamasinao dia jereo fa diso daholo ny taremarika rehetra ao. Andraso andray mahagaga kosa izao ka. Inona mahagaga anao sa zany indray no eritreretinao nanao an'ireo? Tsy mifanaraka amin'ny isan'ny karazan'entana ny totalin'ny entana rehetra. Ankoatr'izany dia diso daholo ny sandan'entana isaky ny sokajiny. Kanefa dia indronana marina nyity tatitra ity mihitsy vao nandefa mail last taty aminao. Dia izao ny tatitra vao marina indroa. Na olona vao mianatra asa aza ve dia anao kilalaon-jaza tahaka izao Miala tsiny indrindra re talefa tena tsy haiko izay nahatonga an'izao Tena mahagaga. Mahagaga hoana Ianao ihany ny laza fa nanamarina azy indrova nandefa mail laza taty amiko. Samy tapininona ny masonao ny tsy nahita an'ireo fahadisoana ny baribary ireo. Na ankizy vao afaka BBC aza tsy handisy kontak izao Mifona re talefa tena tsy fananiko izao Tena marina Tsy ny fifonanao no ilaiko fa ny asa tomomba natsaka sy andava ny riando Tsy vita amin'ny fifonana sy fialatsiny ny fampandehanana ny orinasa. Ao rehefa tsy hody afa hiasa alina merina azy manontolo Averinao manontolo? Asa roa andro ve dia ho vitanao ny ray alina monja? Entana manjatona ange ny kirakaraina tsirairay fa tsy amampolony Tsy mbola nisy mpiasa navita an'izany teto amin'ny orinasa? Tsy maintsy vitako re io fa matoky ianao So asam-bangovango ny Stefy fotsiny izany Tsy mila kitotoana zara fa vita Sanatria dia sanatria tompoko. Avereny daholo ary mba ho hitako raha pitsomaraina. Ary eo ka tsy ahita fahadisonotsona na dia kely aza. Fa raha mbola miverina ny toy izao dia miomana iray mifarakaramanao sy amony asanao. Mahazava angambo izay. Mbola tsy nahita ny taly tezitra sy ny savoaka mafy raha tsy tamin'iny inventaire diso iny. Nataony maivina ohatry ny volomborona ary saika tsy nahita varavarana ny voahana. Mahagaga fa mbola tsy nanao fahadisoana mihitsy aho tamin'ny asako. Saingy avy ity androany ity. Efa hody daholo ny mpiasa. Fa zaho kosa tia aritory amerina ny asako rehetra tapesana. Ary nahatra tao birao andratalina tao ndry riando Hita ao ako. Ndre tao tsy mikozy fa mitanondrika ao birao fotsiny. Fa misy inona? Tena vody marina. Na sy teny enjana tao amin'ny taly tao angamba matotsy mahalobava. Tsara ho azy io zay ka. Fa maninona ianao no mifokifoky riando Tezitra tamiko talefa diso daholo ny zavatra nataoko Hoay lety. Fa hoana Diso avokoa ny totaly nisa tamin'ny tatitra nataoko nefa dia efa nao mariniko tsara. Ndry kosa angery tsy maika havita asa fotsiny fa tsy mba mitandriny. Tsy adalanay manao ny asanay am-pilaminana sy miadana tsara mba tsy hisy diso. Tsy nataoko maika izany kia. Sady efa nao mariniko indroa ilay izy Ka nahoana mbola diso? Zany rehefa matoky fahaizana sy teoderaina ry anina. Tsy izany velively kosa madame Jefia. Tsapandry tsara izay fa tena sarotiny amin'ny asa tale. Izy iny fa tsy miose aza. Tale kolona be iny saingy tsy tia asa bordel. Ndeha hody ary mbola iko zao nareo ka. Grave be ny makabe tahaka sa makany aminay rehefa hariva. Za koa andefa andraso ry Kevinina. Ary ando nga tsy hody. Tsy hody afamerina ny asako rehetra ny oalina. Zany dia mazotoa miasa alina zany fa zay amonjy fidinako. Veloma? Veloma Ohatra tia ny lakile ny dépôt du stockage raha ilainao.
Ilaiko tokoa dia tsy maintsy hanamarina ny tahiry ny entanao indray aho. Misaotra anao fa raha-pitso maraina averiko aminao. Zay zany Faraday Marianto. Mandra-piaona e. Inona indray ary mampitokelaka ny sareo velany ao sany. Sany fa voazako ny mahafaly azy. Tsy raharahako faly eo ny azako ny vitaiko. Andraso hoe hodiniako indray ty rapport d'inventaire nahatezitra ny talety. Andray, dia izy daholo ny fitambaranisa nataoko. Inona ary nahatonga an'izao? Ndry, fa ahoana no nijanona miasa alina ry andro a? Rafika, Ie, miasa alina koa nga ianao? Melitina no miasa atoandro fa anjarako no miasa alina amin'ity herinandro ity e. Ay ve, Ie, mba tafaraka miasa alina zany tsika ko. Zany mihitsy. Misy asa tsy maintsy averiko mantsy. Zany, fa maninona no averina? Diso daholo e. Ha? Efa nao mariniko indroa fa mahakahaka. Otre, Nga tsy nirehatra tamiko ny atezerany taleo izy ianao. lalina indray zany anaka. Fa ahoana nefa na diso azy, nga tsy hainao ny asanao? Haiko tsara e. Saingeto aho vao resy lahatra fa nisy nanova ny zavatra nisoratako. Tamin'ny fomba ahoana? Tsy haiko mety tamin'ny zanakany amin'ny toalety ohatra. Na tamin'ny zanana maro ny entana tao amin'ny depo. Zany ve? Misokatra teto amin'ny ordinateurako foana mantsy ty tatitra nisy nanova ty. Dia ho izany tokoa ve? Zany mihitsy Rafika. Tsy niovaova foana io fa tanan'olona ny nanova azy. Zaho koa moa tsy nanapofa nandefa mail azy tamin'ny tale rehefa niverina teto amin'ny biraoko. Mahina ihany ianao raha izany fa nisy ny sopatra ny asanao a? Zay aloha e. Misy toetra hafahafa mantsy ataondro madame Jefis Monsieur Kevin amiko. Fa zaho fotsiny tsy miteny. Ohatran'ny zanako vavy ny feverako anao anaka. Ka ozy aho hoe mahaiza mitandrina. Olona 3 nefa niara niasa tamin'ny zareo tato fa tsy tamana daholo inge. Zany ve Rafika? Tsy te hifosandry zareo aho fa ho hitanao eny ihany ny tena toetrany. Fa nandalovako aty fotsiny dia hoe anontany anao raha mila kafe ianao rehefa alinalina eo na tsy? Ie, tena mila mihitsy aho fa mafimafy ny asako Rafika. Misaotra anao meloa. Inona ny soranao e? Anisy an'ny asanay ny mahandro sakafo atoandro sy manao kafe ho an'ny mpiasa alina. Tsy tia mitale hivoaboaka any ivelany ihany mantsy ny mpiasa fa ato ihany. Mety kosa ny azoko. Zany mihitsy. Sady vitsiko ny orinasa manao tahaka izany. Ie, fa ilozako amin'izay ary ianao fa mazotoa e. Ateriko eo ny kafe anao a? Eny ary Rafika. Mazotoa. Misaotra. Ay ve ka olona 3 nefa niara-niasa tamin'ny madame Jefis Monsieur Kevin fa dia tsy tamana daholo e. Tsy nahazaka ny toetrandry zareo ve sa hoe inona no antony? Fa misy inona talena nampiantso ahy ianao? Mipetraha aloha ianao fa resaka kely tsika. Misaotra tompoko. Mbola nisy diso ihany ary ve ny asa nataoko alina sa inona ny antsony tale ahy. Nefa dia niezaka mihitsy tsy nandiso azy aho. Zao ry ando a. Na afa-po any asanao ary miaiky ny fikirizana sy ny fahaizanao a. Ay ve. Efa nanabe aho fa sao dia nisy diso indray ny asa nataoko alina. Alaminy ny sainao fa tsy misy diso na kely aza ka. Ary mipetrapetraka tsara ny fanehoanao azy ka mahafinaritra. Tsara rehefa nahafa-po anao ny asako tompoko. Akoatr'izany dia miaiky ny akinganao koa satria ndray alina monja ny namintanao azy.
Raha ny marina mantsy dia tokony 2 andro mahery na 2 andro mihitsy vao vitanao ty azy ty. Koa mahazo mifaly ianao fa vao onitsao ny fahadisoanao teo aloha. Ny fahadisoana moa mpahazo ny olombelona ka mbola mamerina ny fialatsiniko re ato. Vao raiko ny fialatsinonao e. Fa ny tena niantsoko anao dia ny ampiomana anao hiaraka amiko an'ny Tomasina. Hiaraka aminao an'ny Tomasina hoe? Zany indrindra fa misy asa ataontsika any e. Ary mila olona aingam-piasa tahaka anao satria mainka hiverina ty Antananarivo tsika. I Madame Jeffy foana moa ny mpiaraka amiko mandeha any e. Saingy ianao indray zao ny safidiko noho ny akingeanao sy ny fahaizanao. Ka sao dia manahirana amin'ny Madame Jeffy ny fahafantarany hoe zany ho isolo azy. Izy mbola zoko sady ela niasana indrindra tato. Tsy misy olana zany e. Zany taleka fa efako ny mifidy izay olona hiaraka amiko. Eny ary tompoko rehefa izay ny teninao. Noho izany dia mahazo mody ianao zao. Maka aina na trano fa hiainga-rapiditsika. Dia misaotra anao Andry Matotale. Tsy misy isaorany e. Mahazo mandeha amin'izay ianao fa rapitso maraina zany e. Ilozako ary ianao fa mandra-piona tompoko. Mandra-piona ry ando a. Faly sahirana toy ny akoho kely tsy paza-potsombary marina. Nahafaly ihany fakasitrany tale ny asako sy nitondrany ahy. Saingy ahoana indray izany zao no andraisan'ny Madame Jeffy izany. Izy no efa mpiaraka amin'ny talian'i Tomasina. Ndre, fa andehody anga ianao zany ry andro nitohatra amin'ny Madame Brou. Ie, andehody afa nasain'ny talemody. Kevinna. Ohatra Fa ahoana retsy? Nisy olana indray angano nasainy mody vao maraina ndre? mety nitsofon-dratalina angambo ty siby ty fa tsy vita na diso indray ny asany. Tsy misy olana rehefa nasainy mody mba hakaina hony ahy e. Mba fandray zany a. Sitrapondriny ny asalako na hoandriny rehefa ny mody makaina. Eny tokoa, samy miasa zao ihany tsika ko nahoana ianao ny angarana. Ka tsy hakaina fotsiny no diako fa hiomana ihany koa e. Makamo ako ny fanontaniany reto olona reto ka. Hiomana amin'inona hony? Andeha asan'ny Tomasina hony izay rapitso. Tomasina? Ie. Fangatsy zany indray ny entiny? Dia tsy haiko fa zany ny teniko. Efa iando indray zany no tia niaraka aminy fa tsy ndritsondry Jeffy a. Sy, mandeha anafaty ihany koa nareo e. Na hipetraka any aza tsy raharahako. Ary toa zany indray tsy mahafaly anao fa maninona ry Madame Jeffy? Asa, fa mandeha ana mody dia mandeha izy e. Afaka miteny amin'ny talenga ianao raha tia handeha dia mijanona e. Aza miseho masery eo retsy tia fandeha mody a. Aleo ny ambin'olona hiasa. Ilozako ary nareo fa mahazo toa e. Mandra-piona daholo. Mandra-piona e. Io ary le resantsika sindriry Jeffy. Tena tsy namposiko ary maharomotra letsy a. Mitombona tokoa ny ahiahtsika. Za foana vera angamba mpiaraka amin'ny-dratalina dia kialabe zipo iny no edinedina any. Be zipo fa mazaka tale a. Tsy raharahako izay ferahany ihany e. Ny famohizako ny tambo-karama isaky ny miasan'ny Tomasina amin'ny mampalahelo ahy. Afo izotra ny trondro lasan'ny saka izay tambo-karama any. Sady mety amiko kokoa aloha raha tsy mandeha any re amin'ity. Aleo ihany tsy ratalina no isalegiany e. Fa ahoana letsy? So mivadika fiaraha-mifankaty ianareo dia eo any raisinako. Andray kosa letsy zany asarotam-piaro ny lahy. Asa ngeny nataonay tany fa tsy fitsangatsanganana e. Efa miaraka amin'ny lahy ve dia mbola hiaraka amin'ny-dratalina koa e. Iza ny mahalala fa nelany maray rory Jeffy e. Sady za koa mbola zandriny ribe amatonaniko. Tsy misy an'izandry Kevin fa elany tiako a. Hay ve lahy ty sary-piaro be ohatr' izany e. Nefa mampirafy ny vadiny lahy amiko. Aza mifanakina fa samy manambady tsika. Rehefa natranonareo ndre dia hany vadiny fa rehefa ty ampiasana dia andrakoto mandimby Kevin. Mahasosotra.
Fa tokony hitadiavany lafika indray le tsy ny ando iny ka. Ho lasa sefato nge indra miraikiraiky tsika. Tsika indray efa pro amin'ny sabotazy. Miandra ny retorony avy any atao masina fotsiny dia tonga dia action. Indray ary fa matoky an'la chérie. Tonga soa Talea. Misaotra Arsea. Manao ahoana Madame Jeffy? Salama tsara ka. Tale manao ahoana? Salama koa fa vizambizana ihany. Enjikenzika be mantsy ny asa tany Tomasina tany. Zany Ry, ary nakaizy andro sa mbola nijanona any? Nasaiko nodimba akaina fa miasa alina izy anio e. Miasa alina? Zany tokoa, sady mandritra ny herinandro ity. Fa inona ny antony? Isy entana avy any Tomasina ho tonga isak'alina e. Zany indrindra no nakanisaka atao amin'ny service logistika ato. Fa ahoana ny fandaminana amin'izany Tale? Efa volaniko ka. Tokony omena ny ando fotsiny lakile any amin'ny sirika vinina. Lakile ny dépôt de stockage ve? Zany tokoa, fa aleo iando no hitazona ny lakile ny dépôt monomboka izao. Ry, fa misy olana ve sa tsy mahatoky atsony ianao? Tsy izany kosa ka. Nolazaiko teo fa isy entana ho tonga isak'alina eto amintsika. Ka iando no anakinako ny fanamarinana azy sady baiko ny mpiasa mpiandry raha eto. Tena tsy mahatoky anaizy vinina tsonitra talina. Efa lasa nikala fisisa molotra iny ambongatiny ny fahatokisana. Tamboka raha mandraisany tany Tomasina zao maginy fotsiny. Azoko atao nke zany asa zany Tale. Iantoko mbola reraka sa. Efa zay ny fanapahan-kevitra hoe meo azy fotsiny ny lakile any amin'ny sery efa tonga eo izy rariva. Zay fa ilazako aloha nareo e. Masto? Misaotra Tale. Mahaiza mionona le tsy fa kiala ihany zany ny tompony lakile manomboka izao azafady Vao maika mety amiko ny kaozin'ra talina teo fa zany modikisa fotsiny ange. Zany koa ve dia mety amin'la chérie Mifarana hatrany zany no fakahantsika entanao amin'ny dépôt e. Inona tsony ny afera azo atao fa tapaka sotro finanana manomboka izao. Ny tantara dia mbola amitoy fa inona ary ty mampifendrifendro andritiry Jeffy Ka modikisa ahoana ary lahy teo fa tsy azoko e. Modikisa satria efa vita kopiny lakile any dépôt rery malala. Indray tsy nampoiziko Efa kivy be mihitsy aho teo. Ka efa vita ny ladika mitofy ny lakile ny dépôt. Zany tokoa. Tsy maninona raha lasan'ny andao ny lakile aty fa efa manana dika mitovy Ary tsy ela dia anapoka entana indray tsika fa ny afindra findreo tsy azo avelako. Sura letsy sady maina mihitsy ny atika mila saosy Dia ahoana ny amikala iando? Amboarintsika faran'izay sokony iny ka. Tonga dia afekite any ambony robe. Mitondra termosy kely mihitsy ianao rehefa miasa alina ohatran'izao ry ando. Lasa mero misotro kafe rafika hatramin'ny asako alina izay Zany Indray mandeha ihany moa ny fizarana kafe atao amintsika aoko. Zany indrindra nitondrako kafe amin'ny termosy Mahatratra intelo na inefatra mihitsy misotro kafe vao maharainandro. Zany Sao dia hisotro aloha ianao Ka ho ampy anao indray ve ny kafe anao raha mbola hanomezanao ahy Kafe betsaka re io fa ao re raha hisotro anao Tsy maninona ary fa homeo kely ahy Mbola alinalina koa vao azo zaraina ny atao ampiasanako. Andeha haka kopy ahy zany sa ny sarin'ity termosy ty ihany ny solona kopy foako izao ka. Ampy anao io sa mbola ampiana? Efa betsaka io anaka fa misaotra. Ary manitra ery izy zany Tsara fofona be. Ary ny tsiro ny manao ana? Ndraso hoe tsiron'izay kafe re zany marina. Tena mahay manao kafe ianao. Nga hita izay mahay fa zany mba vitako Hafa kely ka. Arono mba manao ahoana aloha ny fiaraha-miasanareo ato Azo lazaina fa tsy toy ny taloha ny kosa Efa mahafinaritra ny fifandraisana izao. Mba niova toetra kosa ry zareo raha zaniko. Misy toetra nge Madame Jeffy sy Monsieur Kevin reny. Misy toetra ahoana ozy ianao?
Sady be fielonana ny tia misopatr'olona. Zany? Ireo mpiasan'ny dimbiasanao no nahalalako an'izany fa ny fandray takantsika izao izay. Nataondry zareo tsy tamana mihitsy dia nialy. Zany ve Rafika? Zany ho Tapero aloha ny kafe anao sao dia mangatsiaka e. Ho taperiko tokoa fa ohatran'ny maina ny tendako ko. Ohatray, sady manotika marary izany kiboko izany. Sotroe dia ny mbola mafana rehefa mety rivotra izany. Izany io? Efa ririnina raha teo izao ka mangatsiaka. Miafatra anaka dia ajo tsara ny asa. Mahaiza miara-monina amin'ny mpiara-miasa fa tokantrano faharoa ny toeram-piasana. Matoky ianao Rafika. Tsy izaho mihitsy no alailay fonosana atao fary amin'ny mpiara-miasa amiko. Izany mihitsy. So inona moa no azon'ny mpiasa raha izy samy misy asa mifanenjika sy mifampiala? Ny asa tsy vita amin'ny fitakinjo fotsiny fa mila firaisan-kina sy fifankatiavana ihany koa. Marary be izany kiboko izany Andro sady ohatran'ny vanina ary andro. Fa inona mahazo anao Rafika? Marary aretsy. Tsy mahita maso. Andriamanitra, fa naninona tamika teo re ianao e? Totorana sady miakatra be ny masonao. Lanitra, mivoaka faharoratra be ny vavany marina. Rafika! 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 Naninona re ianao e? Nikoropaka ny antso ambulance nitondrana ny Rafika tany amin'ny hopitaly. Kanefa indrisy mbola teny an-dalana dia tapitra ny ainy. Angavo mitsapy tao amin'ny hopitaly ihany mba izazena hafaty an Rafika. Ary lazainy zareo fa poizina mahery na hafaty azy. Sany hoe le kafe tao anaty termosiko. Ary sofa mbola tsy nahasotro ano ny fahamaizako nitondra ny Rafika teny amin'ny hopitaly. Noho ny maraina dia nitantaraiko an-taleny zavan-tsangalina. Ka sady nalahelo mitezitra aoka izany izy. Vehivavy mpamosavy sady mpamono olona ianao ry andro. Tsy dia tsy talea. Tsy mpamosavy na mpamono olona izany Ka ny kafe nomenao an Rafika no nahafaty anazy. Ekeko izany. Saingy tsy izaho mihitsy nanisy poizina ny kafe tao amin'ny termosiko. Fa iza indray iza? Tena tsy napoziko ianao no navita an'izao Ay mody malefaka sy malemy-paika ianao ty nefa saka manafika tsotro izao. Averiko ihany nefa fa tsy izaho mihitsy nanapoizina ny Rafika e. Tsy izaho velively ny havita an'izany. Zaho mihitsy nanaovanao ranomasy manetsy keliketo Taloha nino fa olo marina ianao fa ankehitriny kosa tsy matoky ianao velively Eny ataoko ahoana moa rehefa tsy mahatoky atsony ianao? Mahafantatra moa 20 taona mahery ny Nesandra Rafika tato amin'ny orinasako. Mba fantatrao zany? Izy no mpiasa anatiko isako indrindra ary netiko toy ny reniko na dia efa de ménage aza. Nefa kehitriny maty ny vononao. Vehivavy tsy vanina ianao Tsy talea, tsy izaho any namono azy. Ary minina aminao afa. Marenina ianao Tsy laiko manao mari-tena akory na dia kely aza. Ary miala tsiny fa izaho mihitsy no hanao fitoriana maikatranao. Andray kosa. Dia gadra noho ny heliko tsy nataoko akory ve Tena nataonao fa aza modinao adaly eo ry andro Tsy misy fihetsehana eto. Tsy mody adaly izany fa ny marina nolazaiko Mpamosavy matianina sy tsara hofan'ny Losifera amin'ny fahalalako anao. Ary jokotsorika mahasambokary. Eny tsy manina raha izay filazanao fa ny marina tsy mba maty. Tany ambanivohitra iny nakako an Rafika mba hiasato amiko. Toy ny havako izy na dia mavomavo sy tambanivohitra aza ka tsy ataoko vita mora ny namononao azy. Ingavy ianao mba ino talea. Milela-paladia raha sitraka ao Tsy manday tranoko tsony ny fahaizanao mihatsara velaty Ary zao dia iantso polisy akanao Andray. Allô? Ny commissariat de police?
Zay vao mahino tsara fa hono zay lahy teo raha zaka sa? Za vely ity? Vaovao milay be kosa zany a. Merci lesy farademma zany. Okay. Fa inona mahafaly be alary Kevin? Efa lafon-drazaka sa daholo ny entana nalaintsika tao amin'ny depôt. Tsara kosa zany ka. Aterin'le ry ohatrany mahazatra any ambovo ny saositsika raha-pitso maraina e. Tena mety zany. Sady risika be koa ny famoahana entana nataontsika iny a. Betsaka ihany fa tsy ohatry ny nalaintsika teo aloha. Efa nanahy mihitsy aso nisy nahita. Tsy misy atahorana kiny amin'iny a. Sady tsy ohatsonika alaiandro hanamarina ny entana ao amin'ny depôt. Efa mihinana gagazo any am-ponja. Mahery vintana aloha le ratsy iny a. Iza ny tokony ho faty de raha viky indray ny dangy melo. Samy manelingelina tsika na iando na ravika ka aleora nga ikisaka ny dahola. Zay aloha e. Atsika sela amin'izay zao laka ato amin'ny servisy logistika ato. Sady tsy misy avelatsika tamanato zany fa maharaka ny aferatsika ko. Hita hoa chéri. Nahazo ny sahaza azy tsara zay ka alaiandro iny fa niseho vedety sakaizan-drataly lery. Mahaletrana de mijery azy ato ampiasana aza. Efa midodo amin'ny hazo fisaka izy zay e. Raha viky kosa voray asa any ambondrony be. Endo koa aletsika. Ropaka mihitsy angamika alahandro tamin'ny raviky voapoziny kafe tato. Avy aloha koa any amin'izay zany resaka raviky zany letsy fa tsy tiako resahany amin'ny andro alina ka. Ohatry ny hitako foana le izy miditra tampokato sady mahatratra antsika mifanoro. Zay indray koa nefa de lasa lavitra loatra ka. Fa za zany letsy tena kamo miasa amin'ity alina ity ka. Voalohany volana memba tsy fiasanana io nefa de miasa alina ve? Nga hita e. Sofa be tambika rama rehefa miasa alina amin'ny andro tsy fiasana aloha. Rovina nefa voaraina ny andro. Mbola voa amin'ny 10 alina mahery nge zao e. Ohatra e. Ahoana koa ty jiro amin'ny tsy tapitapy ty? Maty de mirehatra indray. Ko inona fa nga zany mahagaga fa miala andray raha de le stage fateneny ny gardien amelona groupe e. Animba ordinateur io raha ho tapatapaka ohatr'izao foana. Oay, tena maty tanteraka ny jiro. Maty koa ny ordinateur rehetra. Ka ndao letsy andefa groupe fa anao inona ato amin'ity maiziny ty ary. Iza koa zany manisy temainy zany. Maty fa iza koa zany e. Misy mamelo temena koa ary Kevina. Marary iny a. Ndre? Tao mirehatra daholo ny ordinateur nefa ny jiro mbola maty. Oay, misy soratra menamena daholo eo amin'ny écran. Oay, soratra mena toy ny lokon-dra sady mivaky hoe Lazao ny marina. Lazao ny marina? Eno a, lazao ny marina. Fa inona ny tika zao e? Tena hafahavy ny zava-niseho tato alendry Jefia. De ho sanatry manjary misy lolo ve ato amin'ny braontsika ato? Asa aloha fa za efa nitondra fingotra sy fatobolo e. Andoro azy mihitsy aho io zao. Tonga de doro mihitsy aloha serika. Tsy hay tsony raha velon-dravika ny namely tamaina antsika alina. Sady tato ampiasana ngeny ny andrasana ny fatiny. Hita ho a. Raha sitrapoko aloha de tsy hiasa ny latiany io e. Tena matahotra ka. Ka moa tsika afa manotra e. Efa nanomboka ny herinandro isan'alina tsika de tsy maintsy manohy hatramin'ny sabotsy. Tena maimbo koa zany fatibolo sy fingotra dorandry zany ka. Marina raha tsy manetroka be rano trano. Tsy maintsy manao an'ity kosa aloha Kevina. Iza no felapelahan'ny angatrato indray. Ataovy isaky ny zoro-trano ary le setroka mba handroana azy. Zay fa vita. Miaika raha mbola isy lolo na angatra tampy an'izany fofony zany ihany ka. Oe, tsy tapitapy indray nge zany jiro zany e.
Ohatran'izao mihitsy nitranga talohan'ny nahatongavan'ilay angatra. Eny tokoa. Matahotra sery a. Zay efa niverina nirehitra tsara ny jiro rehetra ka sady voan'ny 7:00 ka izao. Ay! Zany aterako marina. Manapaka lalandra koa ty telefonina be tsy mivavaka ty. Io raisoro Kevin. Telefonina fixe koa ve dia ninona fa raisoro Jeffy. Ndrino akaiky azy io? Ndrasoare. Allô? Allô? Ay! Mama! Fa misy inona? Taony tapahandrily andro? Ka feon-dravika angeny ndraiky tamin'ny telefonina teo letsy. Tena marina e. Feon-dravika? Eno a. Aiza koa nisy lolo nahangatra iantso amin'ny telefonina fa ianao ty koa zany. Io ndray ny alary Kevin. Somary anio tsony afa aleo anio eo ka. Andraso hoe andramako raisina. Allô? Allô? Eny tompoko. Azafady rehefa eny ary. Ho avy zao de zao zay ka. Eny tompoko. Fa iza letsa le niantso teo? Gatsy ny lolon-drafika. Ratalina no niantso teo e. Tonga avy any amin'ny birao noho zao de zao tsika. Ay ve miasa alina koa Ratalina. Ary tsy hitako ny nahatongavany a. Andao loaka any aminy fa ohatra nientitra be le feo an'le ry teo e. Andao aingana ary. Zao no izy matoa ny antso anareo de misy antony. Kavalio ny fanontaniako. Miaino anao zay tale. Miaino tompoko. Inona moa no nataonareo tao amin'ny depo afaka maly alina? Afaka maly alina? Tao amin'ny depo hoe? Tsy niditra tao zany zay fa niasa tao amin'ny buraonay foana. Tena zany mihitsy tale a. Tsy niditra tao zay fa niasa tao amin'ny buraonay foana. De samy laza ve nareo fa tsy niditra tao amin'ny depo mihitsy afaka maly alina? Tao amin'ny buraonay foana zay. Tena marina. Aza mandrainga ary Kevin. Manana proof tsy azonareo lavina nge za e. Proof iny zany tompoko. Somba fanendrikendrehana anay fotsiny ary. Jereo tsara ary ny sary eto amin'ny ordinateurako. Jereo tsara. Iza moa reo azo sary video tao amin'ny depo reo? Valio e. Motsy nareo reo azo video reo. Ay moa nareo reto mifankaty De io fanoroka fatratra io rehefa avy namoaka n'entana nangalarina Fona re tale. Tena mifona re. Tsy napozonareo mantsy fa ny jiro vao napetraka ao amin'ny depo de jiro misy kamera kely ao anatiny. Mibaribary toy ny karen efitra nareo zao. Ka mbola anday ihany. Eny tsy manda zay. Fa mba entana efa tsy ilain'ny orinasa tsony angeny nalainay tale. Iza no laza taminareo fa entana tsy ilain'ny orinasa tsony? Iza? Ny tsy fantatrareo de efa nanao tatitra tampoka ihany taloha fa misy maka ny entana ao amin'ny depo. Ary haiko fa izay nanao ny kopiny lakile tany aminy nangalatra ny entana. Zay tsy iza fa isery Kevin. Mifona re tale. Tena mifona ao fa solonay ny entana nalainay rehetra. Ary inona tsy mampiteny fa mampivandravandranana fotsiny Kevin? Io mijoro io tale. Io mijoro eo akaikinao io. Endoko tale. Mijoro eo akaikinao mihitsy izy. Asa zany modinareo adaly eo Iza koa mijoro eto akaiko zao. Raviky tale. I Raviky. Tena izy mihitsy sady mampatahotra be ny endriny. Aza manangatra re Raviky. Aiza zay Raviky eo hoe asa zany anaovanareo sary mihetsika ato amin'ny birao ka fa mahita anareo Tena Raviky mijoro eo akaikinao io Tena izy marina. Aiza ary zany Raviky zany. Lasa adala ve izy roa reto sa mody adaly Io fa manatony izy nefa
Tsy afa-mihetsika ary Kevin. Zako Jeffy tsy afa-mihetsika. Aza manatona anay fa mandre am-piadanana Ravika. Aza manatona anay ianao. Aza manatona ho marenina lesy fa tsisy Ravika zany eo Esorany tananao mamanala be Ravika fa Kenda Vika inona ataonreto misy manan-kenda very zareo salasadaly nefa to samy miakatra be vao masina. Tena ho faty reto fa inona ary no ataoko. Rehefa lazainay mana Vika ho lazaiko Zako ilaza fa oka mora Vika. Fa maninonareo fa maninona misy Ravika manan-kenda sy miresaka aminareo anga? Fa tsy hitanao ve izy nanan-kendanay teo Talea? Ny tanany havia manan-kenda ary ny tanany havanana nanan-kendan'ny Kevin. Dia aiza izy zao? Asa fa nanjavona tampoka teo. Saika maty marina. Ary inona moa zany marina ho lazainareo zany? Ono Zany hoe io indray izy fa miverina ary Kevin io sady mipetroka be mampatahotra. Oka fa ho lazainay zao de zao ny marina Ravika. Oka fa ho lazainay oka. Zao ry Talea, tsy iza fa zasy Kevin nanisy pozina kafe any ando. Maninona tsara? Eno nareo no nanisy pozina ny kafe any ando ka nafaty any Ravika. Fonare Talea, iando angenikendrena io faty ka nanjo Ravika indray maty tena mifonarea. Tena tsy vaninareo, tsy matahotra an'Andriamanitra raha nareo reto. Oka re Talea, mifony zay Talea, mifona inona ary lehibe lo ratsy tia? Mifone namon'olona reto tsy mahalala matoko mifona fa inona mihitsy moa zany nanesika anareo amonany ando ny alasy resay Talea, ny alina fahaizany, ny alina fitondranao azy tany Tomasina ary ny alina fifandraisanao taminy. Zany no izy. Zany efa matoky anareo ary ny kasa nonitra ny karamanareo tsy hitovy amin'ny karamany ando satria nareo ny asa ela talohany. Indrindra fa ianao ry Madame Jeffy. Sainga kehitriny vao fantatro fa tsy azo itokisana nareo fa mpangalatra sady raha tsy saina sy be fialonana ny namany. Tsy mila nareo tsony mibaboka aminao re fahazaroana Talea. Mifona sy milela-paladia aminao re. Zako mifona atao anatrihanao Talea. Azaroana raha sitraka tsy amverina ny Ravika mifofona nareo ka samy mijinjany nafafiny. Enonareo tsara angamo zany andro maran'ny polisy zany entoko enonay sady ohatranay efa ao tokotany eo ane izy zany. Talohany natongavana reto atao miborako nefa nentsoko an'izany polisy zany ka any andro zareo indray tsika manao ny resaka. De zany ny zava-nitranga tao amin'ny orinasa ry ando tsy izy akory ny mpangalatra ny tahirinetana tao amin'ny depo fa Madame Jeffy sy Kevin. Ay ve mba tsy napoisiko indray zany fa fomba ahoana ny dirandry zareo tao? Nanao dika mitovy tamin'ny lakile tany aminao Kevin ary ny zava-doza de ny fofony hainao kory zareo. Fofony haiko? Fa inona no antony? Noho ny fialonana anao tafahoatra ka nielonandry zareo ny fanananao diplôma ambony noho ny azy. Nielona ny fahaizana sy ny akinganao tamin'ny asa. Nielona ny fitondrako anao tamin'ny Tomasina. Eny fa na de ny fifandraisantsika aza de nielonany. Tsy napoisiko indray zany marina. Mba tsara ery nefa ny fifandraisanay farany. Mba tonga anao tsy hananay hafa atoky azy roa. Atoky azy roa? Fa maninona nataonao izy roa?
Fangaro zareo. Fakaty e. Hatray. Fangaro moa tsy efa zandry Madame Jeffy lavitra be Kevin no irahany. 5 taona Madame Jeffy ary 20 taona Monsieur Kevin. Samy efa manambady zareo fa mifakaty satria piraiteto-dratsy. Ary zay misongana amin'ny fahaizany na manelingelina azy de elonany. Marina mihitsy le teny Rafiko hoe nataony zareo tsy tamana izay niara-ny asa taminy. Za moa tsy nahalala fa jamba ny fiatsaram-belatsiana nataony e. Ankehitriny vao fantatry fa ratsy toetra ry zareo ary mpangalatra no sady ny mahavita mamono olona. Mamono olona? Olona iza ny vonoiny? Rafiki Riando a. Niaiky ry zareo tany amin'ny komisariat de police fa izy no nanao ny kafe nisy pozina nahafaty an-Rafiki. Andray. Dia izany vo endrikendrika somikatra ty aponja. Tao amin'ny broko ry zareo no nanomboka ny laza marina rehefa nanangaran-Rafiki. Nanangaran-Rafiki hoe? Sahazazy tsara zany. Ary tany amin'ny polisy vao nitantara Madame Jeffy fa nividy termosy mitovy bika tamin'ny termosynao. Kevin kosa ny antoka ny pozina nampiasainy. Rehefa nasiany Jeffy kafe misy pozina tao amin'ilay termosy nividiny dia nampifamadiany ny termosinareo. Andrekakio. Ka ahoana ary tsy nahitako ny nampifamadiany ny termosinay e. Indray hariva raha hiditra hiasa alina ianao dia nandrasan'ny Jeffy sy Kevin ny fahatongavanao vonody ry zareo. Lazainy fa nitodavy ny ianao nefa za efa lasa nody. Tadidiko mihitsy indray hariva iny ka. Nasainy zareo nakany amin'ny biraonao anefa ianao efa tsy tao tsony. Napetraka teo amin'ny latabatry ny biraonao ny tokesa nisy ny termosinao. Ka rehefa nitady ahy ianao dia tamin'izay no nampifamadiany Madame Jeffy ny termosinao sy ny azy. Izany no nataony? Vehivavy lehibe tsy vanina. Tsy nanapo akory ny ala fa nanome kafe an-Rafiki. Ka ny termosiny le tsy mataotody efa misy kafe voaposina ny tao anaty poketrako. Ianao ny tena mikendreny saingindrisy fa Rafiki no soloterananao e. Tena ampikahatra toy izao. Ary izakako ny sazy 5 taona tranomaisina. Tena tsy rariny ka. Za vosiketa olon-dratsy ka nanameloka daholo na ny havako na ny namako. Eny fa na dia ianao aza. Tsy mba nisy nitsitika fa onjonjoko samy rery ny fiainako ety. Ampizay fa misaotra anao ny laza vaovao taleha. Avelao ahy izaka ny fahoriako fa mahazo mandeha ianao. Mandehana ianao. Ifonako tanteraka izay tena nataoko ka nampalaelo anao Riando a. Ary tsy handeha raha tsy mahateny zava-dehibe aminao. Zava-dehibe inona? Atolotry ny polisy any amin'ny fitsarana an'io Madame Jeffy sy Kevin. Ary noko fa hikatra. Saingy za kosa hanao izay fomba rehetra hanafahana anao ety Aponja. Mba ho afaka mahadidio sy verina hiasany amiko ianao. Nampiantso ahony ianao tale? Ie, nampiantsoanao tokoa fa mipetra Riando. Misaotra tompoko. Ka manahoana ny fiara-miasa amin'ireo mpiasa vaovao nasoloko an'i Jeffy sy Kevin? Tena mahafinaritra ka. Mila tsy ho andray mihitsy aza ny aonanay ato ampiasana. Mahafinaritra tokoa izany sady tsapako ny firaisan-kina sy ny fifankatiavanareo. Vokatr'izany dia aingana sady vita tsara ny asa ataonareo. Mifampitondra toy ny piraita-po aloha izay fa tsy samy oloko azy e. Tsy misy mifampiala, tsy misy mifanenjika ary mifampatoky tanteraka. Fa ny tena hiderako anareo dia ny tsy fanaovanareo ny fomba amin'ny Madame Jeffy. Fomba inona moa izany? Ny solelaka sy maka 19 aniko hoe ny oeziny akotokananaka nefa ny toetra ratsiny ka any Aponja ny efarany. Anatra ho an'ny mpiasa rehetra ny toetrany e. Tsy mahasoa ny fisolelahana sy ny toetra be felonana. Ary izay manana an'izay toetra izay dia homenatra sy hanenina foana ny aoriana. Marina voalazanao e. Saingy izao ny tena niantsoako anao. Miainanao a? Enim-bolana zao ny voanao fonja sy nesanao teto amiko indray a. Ko rehefa nanara-maso sy nandinika elanao dia asondro lefitra ianao. Izany hoe ho talelefitra izany. Oe,
Olevitra ao ve? Ino a? So dia tsy mendrika an'izany aho tale ah. Olo-kafa ny mendrika an'izany. Kanefa dia ianao ny fidiako ka miangavy anao mba tsy handany toerana omeko anao. Ahoana re izany dia ho vitako ve? Vitanao zany re ando a fantatro tsara ny fahaizanao. Ny takiako fotsiny dia eto tsara mipiasa atao amintsika fa kiniko aminao ny fitondrana azy ireo. Ka ahoana? Ekenao? Tena tampoka amiko ka. Nefa tsy manina fa manaiky tompoko. Dia aza tompoko izany tsony arasitrako fa tsy mivatana amin'ny anarako e. Fa ahoana kosa? Tale mendrika ajaina ange ianao sa ina no antony? Ny antony dia tianao ary ando ah. Tena fitiavana fa tsy haitretra no tiavaka anao ka asa raikenao na ho lavinao. Ina daholo re izany so dia tsy mendrika ny resaka ao tale ah. Tsy tale tsony fa iaja no miresaka aminao hoe iaja le tena tisa manery ho tiavinao. Eny ary voaraiky ny fitiavana ny torinao. Nefa mba havelanao andinika ve ah? Avelako andinika tokoa ianao saingy manantena valo mahafa-po avy aminao ah. Raha ianao ny eo amin'ny toerako dia ina no havalinao any tale? Na hiatsa ankehitriny? Anaiky ny fitiavany ve sa handa azy? Anjaranao no maminany izay mety havaliko azy fa ny anteniko dia izao. Sady nahitako ny mamy nahitako ny mangidy ny asako. Nahitako ny mamy satria ny asa ve moa tsy aso? Nahitako ny mangidy koa nefa satria sendry izay mpiara-ny asa be felonana. Raha mbola ny fiatsarambela tsisy ny felonana no manjaka ao amin'ny mpiara-miasa dia ho avy be hatrany ny toeram-piasana. Eny fa na ho azo daholo aza no zo ny takiana rehetra. Koasakasaka izay tsy miray saina fa izay iray vatsy iray aina. Gas Titan Taraga. Ny farana teo be fialonana.